Faly miarabantsika rehetra indray izay mandray an'izao fampianarana izao zahay. Ny pasteur Mahery Razafindralambo no mbola mizara ny fahasoavana ao tokantranonao. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy anie hanokatra hatrany ny masom-panahintsika ka hanome antsika ny fahatakarana mitondra fahazavan-tsaina ny amin'ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra izay hovakiana amintsika rehetra eto androany. Androany sy amin'ny heriny isika dia hianatra lesona tena anisan'ny mampietametana sy mahafinaritra indrindra amin'ity fandaharana ity. Hianatra tsika ny momba ny Jerosalema vaovao izay tanàna hitoerantsika rahatrizay. Raha miteny sika hoe ho any an-danitra dia fantaro fa ity Jerosalema vaovao ity no tiana lazaina amin'izany. Ao amin'ny Apokalipsy 1:20 iray manontolo no ilazalazan'ny Baiboly azy. Rehefa mitady reraka ara-panahy ianao, na inona ady, na inona mety ho fanenjehana atrotraka, dia vakio io Apokalipsy 1:20 io, fa ho hitanao fa hitsimoka indray ny fanantenana mahafinaritra ao anatinao. Tsy ho vakitsika lavabe eto zany noho ny fahafoezan'ny fotoana fa anjaranao ny mamaky azy ray manontolo fa zay ilayntsika ihany no vakitsika. Dia ny Apokalipsy 1:20, andinin'ny 2, ny andinin'ny 7 sy ny 9, ny andinin'ny 12, ny andinin'ny 4 ka hatramin'ny 17 ary ny andinin'ny 17. Ny andinin'ny 2 ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, vohomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Andinin'ny 7 sy ny 9, izay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho andriamaniny aho ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anaty farihy mirehatra-afo sy solofara. Izany ny fahafatesana 2. Andinin'ny 12, sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy, ny famirapirany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi manganoano toy ny vato kristaly. Andinin'ny 14, ary ny tanàna dia efajoro ka mitovy ny lavany sy ny sakany, ary nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy ka 2,3 stadio mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny aviny. Andinin'ny 17 sy ny 18, ary nandrefy ny mandana izy ka 470 ankio araka ny refin'ny olona dia ny an'ny anjely, ary ny mandany dia vato jaspi, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Andinin'ny 17, ary ny fanorenan'ny mandany tanàna dia voaravaka vato soa samihafa rehetra, ny fanorenana voalohany jaspi, ny 2 safira, ny 3 kalkedona, ny 4 emeralda, ny 5 sardonyx, ny 9 karneola, ny 7 krizolita, ny 9 berilla, ny 7 topaza, ny 10 krizopraso, ny 12 iankita, ny 12 ametista, ary ny vavady 12 dia perla 12, perla iray avy amin'ny isam-bavahady, ary ny lalambe tao an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganoano. Ary tsy nahita ny tempoly teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsito sy ny zanak'ondry no tempoliny. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Andinin'ny 17, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Io tanàna io no antony ivavahana. Ny tena antony ivavahana ry havana dia tsy ny ananana 4 sy vila, tsy ny ananana fiainana tsara eto tany loatra akory, satria mandalo ihany zany, fa ny ananana fiainana mandrakizay ao a Jerosalema vaovao ny tena antony ivavahantsika. Ny mandrakizay tsy arivo taona ary tsy 1 miliara taona akory aza, fa ny mandrakizay dia mandrakizay tsy manam-pahataperana. Ka rehefa tsy tafiditra ao Jerosalema vaovao io isika, dia tsy misy dika ny fivavahana sy ny fanimpona rehetra izay nataontsika hatramin'izay, fa dia ho very maina daholo ao anaty farihy mirehatra-afo sy solofara daholo zany,
araka ny lazain'ny baiboly ny vakitsika teo. Manana teny fikasana roa lehibe tsika, zay nilovana avy amin'ny Abrahama, de ny teny fikasana momba ny taranaka sy ny teny fikasana momba ny tany. Satria i Abrahama de raintsika ara-panahy, fa rain'ny Israely kosa ara-pirazanana. Ny teny fikasana ny lovantsika momba ny taranaka de ny filazantsara ny Jesosy Kristy zay lazain'ny baiboly ao amin'ny Efesianina 1:7-10 fa teny fikasana famonjenantsika. Hoy ilay teny hoe ao amin'ny kio ianareo, rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana de ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao amin'ny kio ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Ny filazantsara zay ny rahantsika tamin'ny farany teo nianatra no teny fikasana hidirantsika amin'izany tanina mpanantenain'Andriamanitra tsika zany, zay nilovaintsika tamin'ny Abrahama zany de Jerosalema vaovao zany. Ny filazantsara ho isika de tsy ny hoe ny tenin'Andriamanitra fotsiny na ny hoe ny boky nosoratan'ny Matio, Marka, Lioka ary Jaonina fotsiny. Ny tena dikany fa ny fanatanterahana ny asan'ny apôstôly 2:5-30 izay manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ateraka indray na ateraky ny rano sy ny fanahy, hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaonina 7:7-15. Io ny teny fikasana ny filazantsara io no anoratana ny anarantsika ho ao amin'ny boky ny fiainana. De mila miara-miasa mba hitoreny zany filazantsara famonjeny zany tsika amin'ny manodidina tsika ry havana, mba ho voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zany koa ny anaran'ny olona manodidina tsika ka hiara-hiditra ntsika ao amin'ny Jerosalema vaovao. Hoy ny apôstôly Paoly milaza an'izany ao amin'ny Filipianina 4:7 hoe eny, mangataka aminao koa lay tena mpiara-miasa amiko, manape azy rovavy fa niara-niasa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy, mba ny Klemanta koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana. Hitanao, ny fandraisana n'io filazantsara io sy ny fiara-miasanao hitory azy no anoratana ny anarantsika ao amin'ny boky ny fiainana. Zany no hidirantsika ao Jerosalema vaovao, zay teny fikasana momba ny tany ho antsika de ny lanitra izany, zay hitoerantsika rahatrizay. Hoy ny 9:30 hoe fa ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsony Jehovahandriamanitsika anatin'azy. Zany hoe tsy ho an'ny Jiosy sy ny taranaky Abrahama ara-pirazanana ihany zany teny fikasana zany, fa ho an'izay rehetra lavitra ho ny baiboly teo. Zany hoe na isika jentilisa lavitra ty amin'ny taona 2000 aty aza de io foana ny teny fikasana aminjenantsika. Mibebaka miala amin'ny ratsy rehetra sy ny tsy sitrapon'Andriamanitra rehetra ary tsy miverina amin'izany tsony, de atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy ao anatin'ny ranobe ho famelana ny heloka rehetra ary mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina miaraka amin'ny porofo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra foana izay efa hitantsika tamin'ny farany teo. Andao resahantsika ary zany tanànatsika zany, mazava ho azy fa ny olona efa niomana ho any no makany. Raha ao anaty programantsika no any de tena ho any sika, fa raha tsy ao anaty programantsika kosa no any fa tenenina mivava fotsiny de tsy ho tonga any mihitsy isika. Mila mamindra mandeha makany manatanteraka ireo dingana telo ny tany saina rehetra teo reo zany, satria masina de masina loatra zany toeran'izany, ka tsy maintsy miala amin'ny fahotantsika rehetra de ny ety isika mba hidirana any, satria tsy hidirana oty zany toeran'izany ary nofo amandra de tena tsy tafiditra ao. Hoy ny Korintianina 1:5-15 hoe fa izao ny lazaiko ry rahalahy, ny nofo amandra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa nofo vaovao maharitra mandrak'izay no tafiana makany. Tsy maintsy miaina masina miaraka amin'ny fanahy masina vao tonga any amin'izany toerana masina zany. Hoy ny Korintianina 1:9-1:12 hoe ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no amasinina ianareo, efa no amarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo
io lay batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nylazaina teo sy tamin'ny fanahy n'Andriamanitsika io lay batisan'ny fanahy masina ndraisana ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ilay ateraky ny rano sy ny fanahy zany no manamarina sy manamasina atsika. Ny teny malagasy rehefa mamerina teny indroa de manamoramora n'lay zavatra tenenina izy, ohatrany hoe mafimafy de milaza zany fa tsy tena mafy fa eo ihany, masimasina tsy tena masina fa eo ihany. Fa ny jiosy kosa rehefa mamerina teny indroana intelo de tena manamafy an'le teny izy zay. Tahaka zany koa ny Baiboly, ny Apokalipsy 4:9 de manao hoe masina 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 ny Tompo Andriamanitra tsy to. Manamafy io fa tena masina de masina lay Andriamanitsika. De toy izany koa ny lanitra izay fitoerany, ka tsy maintsy manao reo dingana telo reo sika raha te hititrany mba hiara iaina aminy mandrakizay. Hoy ny Apokalipsy 2:7 zay nivakitsika teo hoe tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina. Ry havana malala, mila mijanona kely mihitsy aloha tsika eto. Tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina hoy ny Baiboly. Manao ahoana ny fiainana ny ainatsika hatreto eo anatrehany zany teny zany? Tena ny aina tamin'ny fahamasinana araka n'Andriamanitra tokoa ve? Satria ny tenin'Andriamanitra ho isika de tsy maintsy tanteraka foana. Rehefa milaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, tsy ho any an-danitra anie ny dikan'izany ry havany, satria io Jerosalema vaovao io ny lanitra hitoerantsika rahatr'izay rehefa mialy ety. De marina amin'izany teniny zany izy ary tsy maintsy tanteraka zany. Tsy misy olona milala ota tafiditra ao zany ny dikany. Fa raha tsy zany de mandainga ny tenin'Andriamanitra zay tena sanatra izany. Ka tsy maintsy miaina masina de mbola ety isika, satria rehefa maty isika tsy misy fanamasinana azo atao intsony amin'ny fanahintsika na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Hoy ny mpitoriteny 7:5 sy 9 milaza azy hoe fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy mba manana valim-pitintsony izy, fa adino ny fahatserovana azy, na ny fitiavany na ny fankalany na ny felonany, de samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Hitanao fa tsy manana anjara amin'izay fombafomba ataon'ny olona aminy intsony ny maty, fa de ny mbola velona, de ny mbola misy fofinaina, de aloha miaina ny fiainam-pahamasinana. Ny fanahy ny raisitsika nandritra ny fahavelomantsika irery ihany no afaka manamasina atsika. Ka de ny mbola velona zao de ario amin'ny fibebahana ny otanao, aleveno amin'ny batisa amin'ny anaran'ny mpamonjy atsika de Jesosy Kristy, ary aoka ianao feno ny fanahy masina foana mandra-pahatonga ny akanao. Rehefa tonga Jesosy Kristy de tsy anara-piangonana ny jereny, fa ny hoe nandray an'io teny fikasana de ny filazantsara zay ny aretan'io ve isika. Raha nanaiky nandray ny filazantsara isika de mahazo miditra ny Jerosalema vaovao, raha tsy nanaiky nandray de tsy mahazo miditra. Hoy ny Jaona 7:15 hoe raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny ateraky ny rano de ny batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ny ateraky ny fanahy de nandray ny fanahy masina miaraka amin'ny pirofo ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ho isika tany aloha tamin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina. Manamafy zany foana ny Tesalonianina 2:1-7 sy ny 9 manao hoe raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjely ny heriny amin'ny afo midedadeda, amaly zay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Tompontsika. Zay tsy manaiky an'io filazantsara io zany de afo midedadeda no miandry azy. Ka rehefa tonga zany Jesosy Kristy de ametraka an'io fanjakan'Andriamanitra io izy arivo taona eto aloha amin'ity tany ity, de rehefa vita ny arivo taona de hiditra n'io Jerosalema vaovao io isika, izay vady ny ara-panahy no filaza azy. Fanantenana mahafinaritra zany ry havana, aza vela isy analan' zany fanantenana mahafinaritra zany ao anatinao. Mivavaka ao anao zay mieno an'izao fandaharan'izao mba ho tonga amin'izany fanantenana mahafinaritra zany ianao. Hoy ny Titos 2:7 hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra
sy ny fisehoany ny voninahitryandriamanitra lehibe sady mpamonjy atsika de Jesosy Kristy. Ka ny fanahy masina zany zay dingana fahatelo amin'ilay famonjena no anova ny tenantsika ao amin'ny ray ny mpimaso hitafilay nofo tsy mety maty intsony sy tsy mety loha intsony fa nofo maharitra mandrak'izay io. Hoy ny Romanina 9:1 milaza an'izany hoe ary raha ny fanahiny zay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, fanahy masina io, de izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty, mbola ny fanahy masina ihany no tiana lazaina amin'izany, no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Mila misaintsaina n'izany foana tsika hoe hoany arak'ilay tenintsika teo hoe izay manana ny programany hoany ihany no tongany. Hoy ny Kolosianina 3:1-4 hoe ko raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo de katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo tanana ankavanan'Andriamanitra. Tiana lazaina amin'ny hoe niarana tsangana tamin'ny Kristy de ny fandraisana ny filazantsara satria efa hitantsika tany aloha fa miara maty sy miara levina ary miara tsangana amin'ny Kristy no filazan'ny fandraisana ny filazantsara. De hoy ny toy any teny hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Tohizantsika amin'ny 9 sy ny 4 hoe fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika de hiara iseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Inona ny tian'izany lazaina? Rehefa tena nandray ny filazantsara maty na levina atsangana fa amin'ny fomba ara-panahy isika de anana fanantenana hiara iseho amin'ny Kristy rehefa tonga tokoa izy. I Abrahama de natsoan'Andriamanitra fa nampanantenana azy sy ny taranany ara-nofo zany, fa isika taranany ara-panahy koa de sahala amin'izany ihany. Tsy de fantatsika loatra ny tsipirian'izany lanitra zany, Jerosalema vaovao, fa tsombotsombo ny fahalalantsika hoy ny apôstôly Paoly, fa ny fanantenana mahafinaritra kosa no atopontsika. Io tanàna io de tena arabaky teny, tsy zavatra nofonofona hoe ara-panahy fa tena arabaky teny. Misy vavahady 12 vita amin'ny perla, vavahady 3 isaky ny lafiny ray satria miendrika cube izy. Namboarin'ny tanan'Andriamanitra zany ary ao reo fofombadin'i Jesosy Kristy no hipetraka. Tsy ny jiosy 144,000 ihany no ao, satria ny Baiboly de milaza ao amin'ny Romanina 2:5-20 fa efa misy fahamafimpo manjony Israely sasany mandrapiditry ny hafenoniny ny jentilisa. Betsaka zany ny jentilisa ovonjena ary izao andro faraparany zao ny tena fifoazam-panao atsika araka io teny io. Ary ny asan'ny apôstôly 2:7-30 teo de milaza fa io filazantsara zay teny fikasana hidirana ny lanitra io de tsy ho an'ny jiosy sy ny taranany ihany, fa ho an'ny zay rehetra lavitra na iza tsony Jehovah Andriamanitsika anatin'azy ny Baiboly. Isika rehetra zay manaiky mandray ny filazantsara izany, zay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2-30 vakitsika teo, ka mahatandrina ny fandehanana amin'ny fiainam-pahamasinana mandra-pahatonga ny tompo eny amin'ny raho any lanitra de afaka miditra ao daholo. Ny fanorenana de tena vita amin'ny vatosoa karazany 12, araka ny fikarohana de reo ny vatosoa 12 tsara indrindra, voalohany indrindra eto ambonin'ny tany, zay tsy averintsika intsony ny fitanisana azy fa efa nitanisaintsika teo le izy. 2 amby ray alina stadio ny Baiboly ny refiny, ka mitovy daholo ny lavany, ny sakany ary ny ahavony, zay ny mahakiba azy. Eo amin'ny 420 kilometatra eo zany, 2 amby ray alina stadio zany, mihoatra kely ny alavan'ny Madagasikara ty zany raha mialavany amin'ny faran'ny Morombe Tiliary ka hatrany amin'ny tapon'ny Bobaomby mihoatra kely, zay no alavany. Fa ny mbola mahafinaritra de zao, ny mahazatra atsika rehefa mijery tany de hoe firy ny lavany, firy ny sakany, fa ity Jerosalema vaovao ty de Cuba. Mbola ohatran'izany koa ny refiny aviny, tena tanàna manokana de manokana mihitsy zany, tena feno volamena, ary tsy volamena ohatran'ny eto ambonin'ny tany fa volamena manganoano ny Baiboly, manganoano, fitaratra manganoano, tsy hay hoe firy karazany volamena manganoano zany. Anana fahatsapana sy fifaliana tsy takatry ny saina ianao
satria fitoeran' Jesosy Kristy sy ny vadiny ara-panano ao ka ahatsapany fanatrehany mandrakizay ianao. Tsy fantatro zay fahatsapana entin' zany nofo vaovao corps de gloire sy corps de résurrection na corps céleste zany zay ho tafitsika am'izany, fa ny azoko antoka de mihoatra lavitra noho ny fahatsapany nofontsika zay nofo aman-draty ny fahatsapana am'izany, mihoatra lavitra noho ny fahatsapana tamin'ny andro Pentekosta zay niraisin'ireo apôstôly, mihoatra lavitra noho ny fahatsapanao tamin'ny ianao nandray ny fanahy masina. Raha efa nandray an'izany ianao, fa raha tsy mbola nandray an'izany ianao de tena mampirisika anao zay andray an'izany, ary tsy fahatsapana vetivety fa fahatsapana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ary ny mbola mahafinaritra de ahita an'izany tena endriny zany isika ho ny baiboly. Tsy hitantsika izy hatramin'izay fa finoana no nyresahantsika taminy, fa amin'izany de tena ahita an'izany Jesosy Kristy zany ianao. Hoy ny Jaona voalohany toko 7:2 hoe ary tsy izany ihany fa ho tahaka azy isika. Hoy ilay teny, fantatsika fa raha iseho izy de ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy de izay tena endriny. Ilay nofo vaovao zay ho tafitsika io mantsy de efa nitafian'i Jesosy Kristy tamin'izy nitsangana tamin'ny maty io. Nofo tsy mety maty intsony io ary tsy mety lo intsony. Hoy ny Korintianina voalohany toko 10:7-7 hoe fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Rehefa maty Jesosy Kristy de nidamatrano ny apôstôly rehetra satria natahotra ny jiosy izy ireo. De hoy ny baiboly ao amin'ny Jaona toko 2:7-8 hoe raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahorana ny jiosy de tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany de nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Zany hoe io nofo ho tafitsika io zany de nofo mipotra am'izay tiany hipotrana ary manjavina am'izay tiany anjavonana koa, satria rehefa nifanena tamin'ireo mpianatra roa lahy tao Emôsy Jesosy Kristy ao amin'ny Luka toko 4:20 de tsy hitan'ireo tampoka ny nalehan'i Jesosy, satria hoy ny soratra masina ao amin'ny 9:1-3 hoe de nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy, fa izy kosa de tonga tsy hitany. Zany ny toetra ny nofo entintsika miditra ny fiainana mandrakizay. Io nofo io no afaka mahita sy maharitra ny fanatrehana mamirapiratra Jesosy Kristy. Tsy misy nofo amandra matantoka afaka manatrika an'izany famirapiratana izany, satria efa niverina teo amin'ny voninahiny Jesosy Kristy. Ny apôstôly Jaona lavy ny kohaka tamin'ny tany, maty teo anoloan'ny tongony ao amin'ny Apokalipsy toko 1:7-10. Hoy ilay teny hoe ary raha nahita azy de lavy ny akohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Ny apôstôly Paoly koa lavy tamin'ny tany toy izany ihany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:1-4. I Mosesy nangataka ny ahitan'io voninahitr'Andriamanitra io ao amin'ny Exodosy toko 7:30-7 fa hoy Andriamanitra ao amin'ny 2 hoe tsy mahazo mahita ny tavako ianao, fa tsy misy olona hita ka ho velona. Tsy misy nofo amandrana iza na iza afaka natrika an'izany famirapiratana izany. Nefa izany voninahiny zany de amirapiratra nenika n'io tanàna masina io de Jerosalema vaovao zay atsotsika hoe ny lanitra zany. De alay fisary an-tsaina ny ry havany zany hoe tanàna volamena tena fitaratra manganoano, de ampin'ny famirapiratany tsy tapesipesena miaraka amin'ny fahatsapana sy ny fanatrehany tsy manam-paharoa, fa izany ny tanàna idiranao mandrakizay. Raha mety ianao de natao anao zany toeran'izany, miaraka amin'ny mandrakizay, hidera azy mandrakizay, ankalaza azy mandrakizay, ary fanantenana mahafinaritra mandrakizay. Ny olona tsy tafiditra ao fa mbola milala ota, mbola tsy miaina amin'ny fahamasinana de indrisy fa mifanohatra amin'izany ny toerana isy azy mandrakizay, araka ny voalazan'ny Apokalipsy toko 2:1-5 zay nivakitsika tany aloha teo hoe fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra de anana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehatrafo sy solofara. Any amin'ny toerana misy ny Satana sy ny anjeliny mandrakizay zany, ranomaso mandrakizay no any, latsa mandrakizay, aizina mandrakizay, nenina mandrakizay,
kakana sy afo tsy mety maty mandrakizay no mandory ny olona ho any fa fatesana mandrakizay ho ny baiboly. Mino aho fa tsy natao anao zany toeran'izany. Teneno mihitsy ny tenanao amin'izao fotoana izao hoe tsy natao ahy zany, satria zasenao kosa hiomana sy tsy hanao mpitoto fa tena hijery an' Jesosy Kristy eo anoloana, hibanjona ny Jerosalema vaovao eo anoloana, satria tena efa tombotra ny fotoana ry havana. Tsy ho ela intsony zany fa tsy maintsy ho tapitra ny tantaran'ny fanjakan'olombelona, ho avy ny tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Ka ndao tena hiambina, ndao tena hanadio ny tenantsika mba ho tonga amin'ny fiainana mendrika an'izany Jerosalema vaovao zany. Zany tanàna zany dia tsy misy ranomasy mandrakizay, tsy misy alahelo, tsy misy nenina, tsy misy aretina, tsy misy ozina, tsy misy fahoriana, tsy misy aizina, tsy misy alina, tsy misy ny zavatra rehetra avy amin'ny Satana, tsy misy toerana na zavatra ratsy tafiditra any. Ka raha mbola manana toetra ratsy ianao, araka ny voatanisa teo, fitsangajangana, ody ratsy, fanimpotsampy, rehefa endrika lainga rehetra na dia kely sy madinika indrindra aza, hiala ho aingana dian'izao zany fa tombotra ny andro ary tsy vita ny alana fotsiny fa aleveno hoe mipity mandifitra olona mibatisa amin'ny rano be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay tompon'ny lanitra mba ahazo famelan-keloko ianao. Dia raiso ny fanahy masina, raiso ny fanahy masina mitobatobaka amin'ny fiteny tsy fantatra, hitaridalana anao ho any. Mbola fotoana fanamboarana zao ry havana, dia ny mbola fotoana ndao amboarina, andao hiandrandra toeram-pifaliana mandrakizay isika, toeram-pahasambarana mandrakizay feno ny voninahitra Jesosy Kristy. Tena tanàna re zany, mampirisika anao mihitsy ary mampilendalenda anao mihitsy mba hiazakazaka ho any ianao. Ataovy mibahana ao amin'ny programanao no any, fa ho ny baiboly hoe tery ny lalana, ety ny vavahady, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka ho ny lioka toko fa 3:20, 2:20. Sarobidy ny fahenonao an'izany afatra zany androany. Mendrika ny alako ny tsy fahamarinana rehetra zany tanàna zany, mendrika ny anarahako ny fiainam-pahamasinana rehetra, mendrika ny anaovako ny fifadikanana matetika zany, mendrika ny aretana ny latsa sy ny faninjehana rehetra zay atao amiko zany tanàna zany. Fantatry Jesosy Kristy fa hiatrikady ireo apôstôly rehefa tena andeha izy, dia nampionina ny fon'ny mpianatra izy mba aharitra amin'ny fahoriana zay mety ahazo azy sy mandra-piveriny. Hoy izy tamin'ireo mpianatra ireo ao amin'ny Jaonina 4:20. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Izany teny zany ihany koa no amaranako ny ty fampianarany ty androany hoe ry havana malala, mbola ao anatin'ny fahoriana ve no misy anao, ao anatin'ny tsifisina, ao anatin'ny olana tsy misy lalak'izorany tsony, trosa, aretina. Mampana tenanao fanantenana mahafinaritra ny tompo androany. Hoy izy ndray aminao androany hoe zay ndao iarahantsika mamaky, iarahantsika mamerina ny Jaonina 4:20, 1 teo manao hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ho avy tsy ho ela izy, hifarany io fahoriana io, ho foana ny alahelonao io, ho fafana ny ranomasinao rehetra, fa ho avy izy hakany azy. Fa afo midedadeda kosa no hiandry ireo zay tsy azy, araka ny vakitsika teo. Hivavaka mba ho tanteraka ao amin'ny fiainam-panahanao anie zany, mba tena ho azy marina tokoa ianao zay manaraka n'izao fandaharana izao. Ka tsy ho tanteraka amintsika ilay tenin'Andriamanitra hoe raha miafina ny filazantsaranay dia miafina ho an'izay ho very izany. Tapitra sahady indray ny fandaharantsika, mbola hitohy hianatra an'io Jerosalema vaovao io ihany tsika amin'ny fandaharana manaraka, satria tena mahafinaritra ny mianatra momba ny Jerosalema vaovao, lay tanàna antsika mandrakizay. Tena manam-panondriana mafy ny andeha ho any ka mino afa mba toy izany ihany koa ianao. Amin'ny manaraka indray ary, samy ho tahiny Jesosy Kristy isika rehetra. Veloma tompoko.